No mariana androany fa folon'ny volana desambra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zon'olombelona. Anisan'ny nanamarika izany ny UJMDH na ny Union des journalistes malgaches pour les droits des humains. Ny andindiny izay vaovao izay no tanterina amintsika ao anatin'ity sary ity. Ny fanazavana misimisy kokoa angamba dia mahakasika ny mpanao gazety miaro ny zon'olombelona. Tamin'ity taona ity izany izay dia nifantoka indrindra tamin'ny fiarovana ny zon'ny vehivavy hiatsehatra eo anivony Aino Amanjery, satria araka ny hitantsika dia vitsy ihany ireo vehivavy mba hita maneho hevitra eo amin'ny Aino Amanjery. Meko tarehimarika nareo fa 720,000 olona miatsehatra eo anivony Aino Amanjery na resahana ambava na antsoratra dia lehilahy avokoa. Dia izay no ohatran'ny hoe hitondranay fanentanana zany mba ajoan'ny vehivavy, mba aprisika ny vehivavy aneho hevitra eo anivon'ireo Aino Amanjery izay misy eto amintsika, ary andray anjara misimisy kokoa amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena, amin'ny fitantanana ny raharaha eny anivony fokontany, na ny commune, na ny district, na ny faritra, na ny province misy azy ireo ankehitriny. Izay ny antony iny aloha. Raha resaka fiarovana ny zon'olombelona dia miezaka tokony atao dia ny fanentanana aloha, dia faharoa ny fanovana ny toe-tsaina mba hanaja ny zon'olombelona, ary fahatelo dia mifanindra-dalana amin'izay fanovana toe-tsaina izay ny ady atao amin'ny kolikoly. Io aloha dia zava-dehibe, satria raha ohatra fongotra araka ny eritreritro zany io ady amin'ny kolikoly io dia mino fa fongotra ihany koa ny tsy fanazana ny zon'olombelona eto amintsika amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsiny, satria efa misandrahaka amin'ny lafiny rehetrarehetra ny tsy fanazana ny zon'olombelona.